Ravana malala mpifaliana nozotsika miona toy zao iain'ny ten'Andriamanitra sika andafa-pialana tsara amin'izany koa indrindra ho an'ny sakafom-panahintsika ivelomantsika amin'ity anio ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ary mifampiarezina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 10 Janoary 2022 benjinantsika no hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Mirafim-baovao an' Jehova fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Aoka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy. Aoka ho finaritra amin'ny mpanjaka ny zanak' Ziona. Aoka hidera ny anarany amin'ny dizy sy ankalaza azy amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga. Fasiraka Jehova ny olony raha vaha amin'ny famonjena ny mpandefitra. Amen. Hosanna,
andeha hivavaka isika. R'Andriamanitra mpanavitra anay io, misaotra anao zay noho ny fitahinao, menao andro vaovao zahay. Deranao zahay, mankalaza, mankasitraka, eny mame voninahitra ny anaranao. Tompo, mpanotsy zahay, mamindrafo amin'ny ary mamelany erikay. Vonoa ny erokay, fenoy fananao masina zay. Andraisanay ny teninao, ho fiainanay. Anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, naovanay vavakay. Amen. Ravana malala mofinainao antsika amin'ity ny ety, hitanao ny boky asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7, manomboka 9:1-3 ka hatramin'ny 7:7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary hitany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe raha adika Dorkasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy zany. Ary naharary izy tamin'izany andro zany ka dia maty. Ary rehefa nampandrony ny faty dia napetraka tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaikin'ny Jopa ary ny mpianatra nandeha fa efa tonga ao Petera, dia naniraka roalahy izy hangataka azy hoe aza misalasala akaty aminay. Dia nitsanga Petera ka nandeha niaraka tamin'izay. Ary no tonga izy dia nentina tao an-trano ambony. Ary mitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy ny lamba izay nozairin'ny Dorkasy fony fahavelony. Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe, ry Tabita, mitsangana. Dia nahira ny masony, ary nahita any Petera izy, dia niarina. Ary Petera nolotana anazy ka nanangana azy. Ary efa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy, dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra iran'ny Jopa izany, ka maro nin'ny tompo. Ary Petera toetrandro maromaro tany Jopa, tao amin'ny Simona mpandokototra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitatitsy hamonjy ny very. Mofinaina vakina tamintsika teo asan'ny apôstôly toko 1:1-3 tantara soratany lioka ny nandehanana Petera ny tety-tany, ny nanganana ny Dorkasy tamin'ny maty. Misy tokoa fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, ka manome fahefana ho amin'ny mpanompony. Zany ry havana, manome fahefana ho amin'ny mpanompony izy. Fagagana lehibe no vitan'ny Petera tamin'ny nananganana ny Tabita na Dorkasy tamin'ny maty. Olona fantatry ny mpiarabelona taminy izy fony fahavelony, isan'izay nampalaza ny fanaovana asa soa sy ny asa fiantrana ho fanampianareo olona sahirana. Tsy vao tamin'izao ihany no nahitanany Petera sy ireo apôstôly nanao zava-mahagaga toy izany, fa efa hatramin'ny nanombohan'izy ireo ny asa nanirahan'ny tompo azy tao renanganana Jesosy tamin'ny maty. Nanamarika izany ny andro Pentekostra izay nandraisan'izy ireo ny fanahy masina. Tanteraka ny tenin'ny fampanantenana men'i Jesosy izay milaza hoe, fa azo hery nareo amin'ny elatsahany fanahy masina aminareo. Mbola izany fahefana omeny tompo izany no miaso anatin'ny fiangonana maraka ankehitriny, ka avy tanindrazan'Andriamanitra maro samihafa. Raisany ry havana, dinio ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny mofinaina ny menao anay izay milaza nandehanan'ny Petera ny tety-tany sy nananganan'ny Dorkasy tamin'ny maty, ka nazona fahalalana fa manome fahefana ho an'ny mpanomponao ianao Jesosy, ary tarianao amin'ny finoana izy ireny. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny asa fanompoana na nendrenao ny tsiraray, ho amin'izany mba ahefa ny asany menao, hanana faharetana sy fiaretana amin'izany, ka hijoro vavimbelonao amin'ny fahasotoana sy ny fotoana rehetra. Sitrany tompo ireo marary mila ny vavakay. Tompo, ampiraizo ireo manamanjo, toandro marisy fitiolona sahirana, hitahinao ny fiazakazahanay rehetra, tao amin'ny Jesosy Kristy tamin'ity anio ity, tao io firenenay. Ny vavakay dia taony aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay sy mpamonjy anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe, ranay eo izay an-danitra, ho masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa fotoana ry havana malala ny jorana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha rano fiadanany ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy,
karovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny anareo raha ny tenanareo mba tsy hanatsiny andro iaviany Jesosy Kristy tomponsika mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo koa ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.